Ny zavatra etony moa zany dia zavatra mafaitra tao amin'ny fitsinana an'ilay taom-baovao satria ny zavatra anankiray dia ny hoe ny fahalelovana an'ity abattoir ity mena ny sinoa 150 millions d'ariary. Ny verina aloha zany amin'ny fitiavan-tanindrazana fa tsy maintsy hijoroana hatramin'ny farany hoe tsy rariny a. Ny faharoa manaraka an'izay moa dia misy ny lalàna vohitsakitsaka manoloana izany resaka procédure zany satria aoka ho fantatritsika rehetra aloha fa mifidiny nanao an'ity abattoir ity zany hoe any nantena koa raha dia anisany mpandohetra eken'ny fanjakana zany ity matonisy teto ary mitondra apport tao reto grossiste teto reto. Ny zavatra tiana ilazaina ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia tokony voaka tamin'ny alalan'ny marché public appel d'offre zany io zavatra io a, nefa tsisy zany aiza le gazety namoaka fa amidy ity aiza le appel d'offre. Ny faharoa manaraka an'izany dia ny hoe mena fehim-potoana vitsy le olona alors nga jerentsika fa misy malagasy mavita ao. Zay zany androany dia niteny ary misolo tena reto barotra reto hoe sahandro zareo koa mividy 250 millions d'ariary rehefa hiala ny commune fa tadidio kosa nefa lasa propriété privée izy am'izay dia miana sarotra resaka zay ka tsisy misy d'accompagnement nalana an'ireto tsisy ny toerana amindrana azy ho anay koa nefa dia lajanona aty zany dia tsy miala eo izy aloha raha fieritreretanay sy ny zavatra tianay atao satria aoka ho tsapantsika rehetra fa tsy ny sinoa tokony anjakazaka eto. Zany androany dia mampirisika anareo mpanao gazety ianao fa nady adiny eto Madagasikara eto Antananarivo indrindraindrindra mahakasika ny enomby io hoe jereo ena miantona rehetra amidy eny an-tsena fa ena mahisy isany tazantsika eny. Faharoa manaraka an'izay jereo fa miakatra vidina enomby antony tsotra ny mahatonga an'izany eny amin'ny abattoir eny amin'ny vodivorona dia sady afaka tsy mandraina eny raha tsy omby matavy ary faharoa afaka mampiasa vola be tabery zareo tsy araka an'izany no opérateur économique gasy dia zay zavatra zay ny antom-pisinio eny fa resaka fanodikodonana resaka mibetsaka raha ohatra ka zay miteny misolo tena malagasy manontolo hoe aloha mba hihinana zavatra tsara sy mora amin'ny malagasy ary raha misy mpandraraha malagasy aza potitehana ohatr'izao fa tsy mety ny fifampiresahana nisy foana ary zay ny antony ny antsondro zareo anay satria efa nanomboka ame aloalika izy moa misy minansa ny mbatiany hoe aza miantso mpanao gazety aza manao an'izao fa maninona ny atao an'izany mananjoy resaka amin'ny gazety reo olo-pirenena feny reo fa tsy teriterena amin'izany amplisy misy mifandrahonana hoe zay manao an'izao dia tsy mahazo taratasy aty amin'ny commune fangana azy ny commune zay moa no tokony ho fantatry ny administrateur sy ny olona mpandray rehetra adidinao io na fahavalinao raha tsy maintsy miditra amin'ny mpanjakana an'ny fanjakany ka zany fandoroana rehetrarehetra zany tsy ekenay. Faharoa misy bianco eto Madagasikara tena zay tena miteny hoe raha izao ny tsesan'ny bianco dia ny verinay fa tsara ravaina ny bianco io mahitsy fanehoan-kevitra amin'izay satria raha nomena 150 millions d'ariary aiza daholo ny fiapetra no takinana mizana sinoa 150 millions d'ariary satria ny fidiny nanao an'ity zany hoe misy vola mpanjakana misy vola mbahoaka ny ala ato dia ahoana no eritreretina hoe nomena 150 millions d'ariary raha izany ny tsesan'ny bianco za miantso manokana raha vao ny bianco io.